marina ny anao miaraba tomboko vavy manao na tomboko lahy gasikara feno soa no vahintsika am'izao zoma alina izao miaraba anao tompoko miaraba tompoko zao zany natao hoe solombavam-bahoaka solomamokana Madagasikara vao fito tao boribory tany fahatelo tsy mpanao gazety tsony mpanao politika aloha no kasikety isan'olana ao anatin'ity fandarana ity sotranao ary fandarana voalohany voninahitra lehibe ho an'ny tena ihany koa sobe ya tsy malaelo ny asa gazety ao anaty raha izy io dia tsy afa miala mandrakizay malahelo ary everina fa misy fotoana ahafahana manapa-kevitra eo amin'ny fiainana dia hitondra anjara-biriky ho an'ny firenena ary mino fa tsy afa-misaraka amin'ny asa fanaovana gazety zany ho avy eo ihany gasikara sy ny asa fanaovana gazety sy verentsika fa mifanaraka amin'ny etika sy ny deontolojia raha misafidy ny kasikety roa sady mpanao politika mpanao gazety efa tsy ny ela ve gasikara fiansoany ny manao hoe anao gazety sa natao tremplin le asa gazety mba azahoana toerana politika ohatry zao asa fanaovana gazety fandrina hatramin'ny mbola kely telo ihany mba fandriko rehefa nanontaniana ny ampianarana inona mba asa irinao rahatry zay teo mpanao gazety amin'ny voalohany no faharoa teo avocat ary ny fahatelo dia teo mpikabary anakiroa amin'ireo no tanteraka isorana ny lehibe fa dia sady mpikabary no mpanao gazety ny asa fanaova ny mpisolo vava tsy tanteraka satria ny lalam-piofanana nanao concours teny akatso tsy tafiditra fa gestion namaly io koa manko misy an'le hoe tonga dia telo ndray atao dia zay afaka dia zay no afaka raha atambatra asa anankitelo fanondriko ireo dia ny vava ny fototra dia hisolo vava ary everiko fa tsy tongatonga ho azy na mampisolo vava ny vahoaka mahdéputé satria izay mihitsy ny fanondriko so dia mahay vava fotsiny fa tsy mivadika ho asa aleo no hiasa no hiteny eo amin'ny toerako fa tsy no anazava ny valan'izay dia nanomboka hatramin'ny fiandohan'ny volana jolay nandeha ny session amin'ny mahasolombavambahoaka androantsika mifampiresaka zomany andro afaka mitsaritsika ny atokantrano nahavita an'izay asa mahasolombavambahoaka zay hoe gasikara nga fa azo tsaraina sady nga fa mbola vo session extraordinaire dia le farany tamin'ny heriny teo efa azo itsarana sady ve zany azo itsarana satria ny asa iandrasana ny solombavam-bahoaka voalohany aloha dia ny amin'ny antemira-pirenena dia ny asa zay atao eny dia isolo vava ny vahoaka nisy ny fandaniana ny fitsipika anatiny asa ny natao gasikara teny afaka tsaraina hoe inona ny nataony rehefa nandraiky fitenenana izy tondra ny feo amin'ny vahoaka ve nandeha ny resaka PGE teo tondra ny feo an'ny vahoaka ve ny asa no hiteny eo amin'ny toerana le fitsipika anatiny nga mierany amin'ny vahoaka ianao zany isaky ny mizarotra ao atao ny ahoana ny fomba akano ny feo amin'ny vahoaka sa vita tamin'iny propagande iny le izy dia hoe zao ny hevitro dia roa volana nakanevitra ny vahoaka pré campagne ray volana campagne ray volana inona ny marary amin'ny vahoaka inona ny filan'ny vahoaka tongeny amin'ny anteny mery ianao raha misy tranga fitsipika anatiny zao ny teny dia mijery ianao hoe mifandraika amin'ny filan'ny vahoaka ve ty rehefa tsy mifandraika dia mijoro ianao inona ohatra zao tsy mifandraika tamin'ny filan'ny vahoaka dia mijoro anakiroa mameroa ianao solombavam-bahoaka ny Madagasikara ny fidianana ny gasikara fa tsy solombavam-bahoaka ny circonscription tana 3 tapaka ngetao fa tsy mahazo manao tatitra akoatra ny eo amin'ny tana 3 mijoro ny ady ho an'izany no mba fafahana ny solombavam-bahoaka manao tatitra satria raha hiantso an'andro any ny mpamboly lavanilina ho avy ihany anao tatitra iresaka amin'ireo dia voarara ny fitsipika anatiny ony fa tsy afaka miteny ihany fa ao amin'ny 3e tsisy mpamboly lavanilina dikan'izay zany ny eo amin'ny 3e ihany ny afaka endreketako androany zany ny fanapaha-kevitra ny fitondram-panjakana sy ireo solombavam-bahoaka zay manohana ny fitondrana androany tanatin'ny travaux de comité d'ad-hoc ary niady tamin'izany misy vavolombelona maro zay tao mbola tany amin'ny science-preneur niady tamin'izany faharoa ny resaka andeha totsy hoe groupe alimentaire fotsiny anisan'ny tapahana tao hoe 10 farafahakeliny za dia miteny ny lalàna iraisam-pirenena dia milaza fa 2.5 misy anjato ny mpikambana ao anatin'ny antenimera dia afaka manangana ny antsoina hoe groupe parlementaire dia Madagasikara nge tsy voafehy zany fa natao hoe 10 ny adiny 5 hitatsika fa rehefa tsy manana argument ireo solombavam-bahoaka izay manohitra ny gasikara dia milaza fa hoe andao atao tsangatanana mécanisme assemblée tsisy afa-tsy tsangatanana ihany fa ny tanjo gasikara dia hoe miady izy na seule la contratosy ary zay na ny rano vahoaka solombavam-bahoaka manohitra ny gasikara
maroanisa zany mpanohitra anao sa ianao manohitra ny maroanisa manohatra ny tsirariny a manohatra ny tsy ara-dalàna zay mifanaraka ny lalàna na lalam-panorena na ordonnance na taitra ninoninona de manohatra ny tsirariny a fa manohatra ny atao hoe fitiavan'olotokana na olombitsy ifehezana ny tany sy ny firenena fa ny anahy de hoe manohana izay tombontsoam-bahoaka tsoariny foatranay efa hitan'ny gasikara fensoa zany zao a amin'ny ankapobeny na de mbola fotoana foy ara ny esanareo tao amin'ny ateny mela-pirenena ny ambiance sy ny mety hitranga atao anatin'ny 5 taona mandahanao manatena ve anao fa avita zavatra amin'ny anao mba non inscrit anao zany safidy ny non inscrit satria amina tsy lojika ny fihezanteny hoe indépendant manohana na hoe indépendant manohitra fa rehefa indépendant de indépendant satria ny teto amin'ny firenena de nisy ny candidat ny oetin'ny fanoherana nisy ny candidat ny oetin'ny mpanohana na ny candidat mpanjakana fa manino gasikara no premier position ny 3e arrondissement fa manino gasikara ny tsy 2e na tsy lany mihitsy safidy an'le voaka de le gasikara indépendant ny ilaina ana tsy mahazo miankina fa ny safidy politique zay nampianarina ny voaka malagasy hatram'izay de hoe na ianao pombo na ianao mpanohatra pratika vaovao io oetin'ny gasikara io hoantsika rehefa aveo amin'ny fanontaniako hoe indépendant moa zany fomba fiteny mihitsy le hoe indépendant fa inona ny tena mahalaza le hoe indépendant mahaleo tena ve sa neutre tsy neutre mahaleo tena amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra eo anivony antemera-pirenena ohatra raha miteny kosa ve ny fanjakany hoe manomboka androany be loatra ny délestage indro misy lalàna tsy mandoho vola ntsony malagasy amin'ny facture sy ny rano manangatana ny gasikara raha miteny ny fanjakana hoe andaotsika androany any amboatra téléférique manohatra gasikara fa ozy hoe ndao le lalana sy fako aloha namboaritsika raha tanina rifo zay zao le position hoe tompona ndraikitra ny fanapaha-kevitra maleo tena tsy mandray baika ankeny zavatra misy ao miantso de hoe ahoana ny conseil de votsika manangana ve tsika sa tsy manangana ozy ny patron de zay le tsy maleo tena fa ny patron ny gasikara io vahoaka ny tokantrano zay manaraka atsika io tsy hoara fozanahary fanga kosa moa hoe de hoe tsy indépendant kosa ve zany ny olona mpomba fitondrana satria manaraka bay zay le discipline de parti tsy anangana parti mihitsy zany gasikara satria matahotra hoe baikibaikinao a ny olona anisan'ny lateniko rehefa mivoaka ny efitranony ACC tsy hoara fozanahary ny anangana vondrona parlementaire indépendant tena matanjaka mijoro ny foto-kevitra ny anahy hevitra fa tsy olona na vondron'olona na baiko politique fatarian'olombelona le foto-kevitra tiako tenenina hoe raha nisy ny nanimba ny antemera-pirenena de ny indépendant ihany ke zaho anatin'izany raha ny tantara teo aloha tsisy nge zany malety zany joara vojanary mpanao gazety tsara ianao fa de indépendant na tonga an'izany terme zany tao fa te hanova zany pratique zany a fa raha miteny ianao androany hoe ianao ve tsy te hanangana parti te hanangana parti a ary tany amin'ny campagne de niteny mihitsy hoe androany tsy mana-tsafidy fa indépendant aloha za fa ao anatin'ny fotoana ananganana parti satria raha misafidy ny tany républicaine tsy misy afa-tsy ny parti politique satria ny atao hoe parti de manana idéologie manana éthique ny indépendant moa fantatrao fa tsy voafehy an'izay fa ny mampatonga ny gasikara androany tsy anatin'ny parti de leo a atao hoe culte de personnalité fanompona olona angeny eto hoe ny fanatisme misy an'izany hoe rehefa nizany izy arotsako ty antoko ty de evidinay foana satria antokony neny io na antokony dadatoa io ohatra tsy te hanonona an'izay a fa te hiteny fotsiny hoe ny fanaovana politika de hevitra ny voizina foto-kevitra fa androany ianao afaka manontany androany amina olona anankiray mpikambana antoko hoe inona kay ny idéologie anareo fa mino fa ny 500 isan-jato tsy mahafantatra koa na inona de zay no atsangatsika ary hitatsika ngamba ny tamin'ny larobe iny tsoarajonary nanokatra mouvement de olona ny antsony fa ho avy ny fotoana ananganatsika parti politique manana idéologie mazava satria ny fanaovana politika de mikatsaka fahefana mandainga zay mpanao politika tsy mikatsaka fahefana fa mila projet zany mila éthique zany ndresaka malety ianao teo mbola tahorana angamy mbola isiny zany am'izao tany mazava be indépendant zao tsy hoe atahorany zany fa ny pratika politika eto Madagasikara no nampianatra atsika an'izany mécanisme misy eo anivony antenimera misy mahatonga an'izany de ozy hoe tsy misy afa-tsy ny volonté politique raha tena misy fitiava-tanindrazana de ny vahoaka ny jerena
fa tsy zany folo zany fa ianao itenandreo mbola atahorana ve possible zany satria ny antony Tsy tokony misy miady intérêt eto amin'ity fireneny ity tsy tokony possible atsony mantsy zany fahalalako azy satria maro anisa matanjaka be ny mpomba fitondrana ny hiromara vitsy anisa kely ny mpanohitra inona na tonga le indépendant ny asan'le resaka malety mantsy a de le hoe mitady maro anisa ny mpitondra fanjakana de ny vidy olona zao tsy possible atsony zany samy possible ave zany androany ianao miteny an'izay satria fijery avy aty ivelany zany ya fa za miteny aminao tsy ara-vozana ny réalité a akamaroan'ireo indépendant reny misy nitady katsikety reo de tsy nahazo e misy frustré ngy ny sasany amreo ny ao anatiny samy ao anatiny ary miady za miteny aminao androany izy miady ny ao anatiny ny hiromara ny hiromara hitanao tsara fa nikevitry vepanina teo aloha na evra olodinina paraport ny vepanina kehitriny réalité zany fa tsy mamorona ny gasikara satria intérêt fa tsy vahoaka ho any jerentsika ohatra raisiko zany fa be de be ny ohatra afaka hoetitsika eto fa za miteny aminao androany fadisona politika ny fieverana fa ny fahazahona ny maro anisa na nivy ny antemerapirena na antemeran-dolona zao koa hoe ho avy zao ny fividianana be ny tanàna de hoe ho alainay ny 50 isanjato ambe fadisona stratégique zany satria na ny antony ianao ve nahita ny mandat voalohany hoetin'ny filohany ratsoelona teo maro anisa nge ny antemeram-pirenena maro anisa ny antemeran-dolona maro anisa ny be ny tanàna sy nympanontsaina niaraka taminy jerevo marché mpandrefesana voaka ny banque mondiale ny arkarena fo be ny afy ny ara-teknika nandroso ve madagasikara te hiteny aminao androany fa rehefa ny mpivady ny fanara-tsaina na ny akoho mikotrika aza maninona maty te hiteny ny atao hoe démocratie dia ny hevitra maro lafy pluralisme d'idée milataratra zany eo amin'ny assemblée zay nge nano nikevitra an'zany fa tsy nenona nge zay majorité de la dictature dictature de la majorité koa ny démocratie zay tiany majorité atao a de mandeha safidy ny mpitantana zany mila manaikitsika aloha androany fandrimato andratsoelona ny filoam-pirenena mila manaikitsika androany fandrimato tsay kristian prime ministre fa ny stratégie politique safidiny zany tsy diratsika fa itsika io kosa de te anova an'zany pratika politique zany fa ny minimum natao hoe démocratie dia ny ataontsika hoe fahitana andreo karazana hery politika rehetra izay miara manapa-kevitra ho an'ny firenena gasikara feno soa zao raha nangana toko politika de za mino tena fijeriko manokana tia mino a fa amin'ny magasikara feno soa am'le olombelona ny akamaron'ny olona anaraka anao fa tsy le fotikevitra ao inona ndray aro ataonao am'zay tsy fantatro satria zay ny pratika ianao ihany laza teo hoe olona no arahana fa tsy fotikevitra zay le pratika teo aloha fa zay zany vaitsika ianao ve mino ianao fa anaraka anay izy za maha-olombelona anay mba fantatrao ve taona 5 sy 4 arivo nke sa nanomboka nanao gazety 5 sy 4 arivo nke za mbo fantatr'olona atao amin'ny Real TV 10 taona zany nanao gazety tsy fantatr'olona fa rehefa hita ny fomba nanaovako fandaharana de ozy hoe ohatrany milay kosa ambany zany ohatrany sa koa ty bandy ty zany satria hevitra te hiteny aminao azoky la ray aman-dreny amin'ny mahasa fanaovana gazety sy ny amin'ny taona ny rehetrarehetra de zoky amin'ny vola ihany ko tsy maninona tsy nanaraka ny gasikara ny olona raha tsy nahita ny fotikevitra gasikara ny fomba fiasan'ny gasikara ny fasahiny gasikara tsy misy izany eto madagasikara anaraka olona raha tsy tandrony atao gasikara ny asa atao no hita ya tsy anao rery ny mpanao gazety a lasa mpanao politika lasa solombavam-bahoaka lasa ministre teo ministre manao satria tsy manana fandrina ao ministre aloha hatramin'ny androany hatramin'ny androany anisan'ny safidy politika ko amin'ny heriny no mety hitsangana le gouvernement ka mety tsy ao anatin'izany gasikara aloha fanany faniriko hoe rehefa hiditra amin'ny tontolo politika dia ny mandat électif zany hoe toeran'olom-boafidy tena faniriko indrindra isorako ny boriboritany fahatelo na mety fitokisana ana ao anatin'izay farany te ilaza kely fotsiny satria be de be ny olona manohitra mantsy hoe ianao ave tsy hitovy amin'ny rianina teo aloha la rianina teo aloha ny olom-boatendry dia manana patron de ny mpanendry azy ny patron za ny tiako patronko de ny vahoaka zay ny fidy ana de zay io safidy hoe andao mba hirotsaka amina seritry ny fifidianana ndresaka mpanao gazety amatsy nanana eritseritra ve gasikara hoe mba teo tahaka ny mpanao gazety ihanina zay nanao gazety a dia lasa mpanao politika sa tena tsy nirarahany zany fa tena hoe za ranga nisy fitaratra kosa na tetsika na tsy tetsika super razoatovy reny zao nanao solombavam-bahoaka fa misy mpanao gazety teo aloha nge nanao ministre ihany ko zany fa ny any le faniriko zany de hoe hitondra teny vahoaka satria any any avanana kokoa
lay mitondra ny teny vahoaka ao anatin'le izy a dia lay toeran'olo mbo fidy zany manakasina kokoa raha anao politika anao satria misy tamberina ndraikitra anao propagande ianao de rahalany de zao de rehefa tonga am'le toerana ianao de manana réflexe ianao amaly ny tamberina ndraikitra iny fa raha olo mbo tendrika ianao tsy manana tamberina ndraikitra ianao fa zay afaly patron na mpanendry anao mitanjonao e zay io safidiny gasikara zany ve ianao moa fantatra an'izany ministre ve olona de tena tsy manana hoe mba hoe anana tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka zay any olo mbo fidy koa ane le président ny républicaine nanendry azy eko safidy kely ary ianao fotendry ministre ohatra soara fojanary androany dia amina département anankiray izay mazava be mihitsiny ny fanapa-kevitra amin'ny département io a fa tsy maintsy manangana angovo na azo avozo izy na tsy ohatra ary zay le fananganana miteny nefa ny mpanendry anao hoe tsy mahazo manao an'io ianao fa tsika de efa mifanaraka tamina société ohatra zao fa io société io ihany no mpiara-miasa amitsika dia tsy maintsy io société io no menany marché a mba ahafahana manao ny jiro tapa-kevitra de hoaizy ianao zany ho any am'le de ozy izy fotikevitra ao ve sa andagna patron anao de ozy izy Jean Pierre Chevènement zay elako tsiny ny teny an'le vazaha rehefa anaty gouvernement ianao rehefa ministre na ianao manaiky na ianao miala voilà tovhevitra am'izay ianao tovhevitra am'izay a tovhevitra tovhevitra am'izay ary ny gouvernement ange misy ny atao hoe solidarité gouvernementale de io zany sa fe matoa ianao manaiky ministre mila manaiky an'izay fepetry zany fa roany fotsiny aloha mila manaiky koa ny malagasy hoe volonté politique ihany no fatsika mamaha zany rehetrarehetra fa le hoe ianao nanao propagande a fantatrao ve ny elanelana na ny frontière manasaraka mpanatateraka misy fotoana masy na ianao a nanao propagande ohatran'ny olona anatateraka zavatra gasikara fenso zany ohatra tsy tadidiko le izy aloha velako tsiny fa tandansan'ny mpanao propagande tam'ireny fotoany reny a de tena ohatrany hoe olona mpanatateraka no ministre sy hoe anatateraka ny oaso io ny ataony raha samy to anaty propagande eny fa raha misy orona-peo na orona tsara afaka voka fa raha ny fitadidiko loatra eto a tsy nampanantena ny asa ny mpanatanteraka mihitsiny a fa raha misy asa ny takiny vahoaka tany propagande a dia lalana anakiroa no ny proposeko raha makasika ny commune de hoe i-interpeller ny commune Antananarivo renivohitra resaka ao Besarety hitatsika ny ao Mavoka io resaka canalisation io a de misy mandilaza plan d'urbanisme zany dia manana ho an'ny commune ministère koa nefa manana ny fanjakana foibe ao anatin'izany a de iezako sika ho force de proposition ao anaty zay ny nampanantenana ianao tia misy olona sawa hiteny an'izany fa raha candidat mpanjakana androany mety tsy sa hiteny an'izany fa satria zaho tsy miankina de manana ny fahasahina hiteny an'izany ity mahazo amin'ny Mandilaza na Besarety ity zay aloha ny fampelezan-kevitra zay ny hoetiko am'izao fotoana zao tam'izany fotoana zany anakenina ny boribory tany eto Antananarivo tsy afa-misaraka reo fa tsy hoe mandeha tsirairay hoe ty ny de ty ihany ny ahako fa mifato faharoa fahaenina fahadimy misy firaisan-kina ve nareo député 12 eto Antananarivo renivohitra sa mbola tsy tonga any aloha zao mbola tsy nisy totra amin'ny famille tsary na so Augustin Mananoro i antony dia ny safidy politique tsy mitovy isy Augustin Mananoro nge de ny problème de ny amin'ny hoe resaka RAI na règlement intérieur na famalianay vahoaka sy ny caméra de hafa fa ny resaka ny hoe tsy zany fanarahantsika atao amin'ny commission d'ad-hoc andao tsy fitahana ny vahoaka de io moa samy tena tsara ny imaziny ny zavatra anankiray fotsiny anisan'ny occasion tsara indrindra teto Antananarivo ohatra de ny fametahana ny samboady ho an'le solombavam-bahoaka le fanapa-kevitry ny VEPAN Antananarivo hoe izy amin'ny natsona izy any tsy natsona zaloha tsy voantso no ametaka samboady no faniriko de ny vahoaka ny boribory tany fahatelo no ametaka ny samboadiko fa tsy mpanao politika satria ianareo no nanome fahefanana napindrana fahefanana zay ny faniriko de manomboka manao langage na mpanao politika mihitsy gasikara efa mpanao politika gasikara fa tsy manomboka mpanao politika zam satria le vahoaka fangano vahoaka ray manontolo ny fidy anao fa ao moa aloha za nanana olona hatrany amin'ny ataontsika hoe
9000 teo ngamba no nifidy ana vahoaka kosa zany raha amina mpifidy 11000 tsy efa mba vahoaka kosa ve zany misy démagogie kely ihany mantsy ny fijeriko azy hoe ny vahoaka na aka ny feo vahoaka ny etaetam-bahoaka sy ny sisa populisme ihany anie zany satria raha misy manana pirofo fa ny fanohatra an'izany nataoko hatramin'izay nalany ana de afaka miteny izy fa matoa mahasamby teny ny vahoaka ihany feo ny vahoaka satria izay ny nataoko raha misy ary androany mahasamby laza fa ny fanohatra tamin'ny feo ny vahoatra nangatana vahoaka no nataoko androany de ndray ohatra kely satria polémika be le hoe manina hono zany tsy mivoaka to amin'ny atemera-pirenena tamin'ny resaka PGE teo wy tsy mivoaka satria zany safidy ny atrika ary ny safidy ny ady hatramin'ny farany ao amin'ny antenimera-pirenena ary miteny mahitsy tamin'ny prime ministre hoe ara-dalàna ve sa tsy ara-dalàna zao zavatra ataotsika sao zavany vahoakana ary fantatrao tao hoe seul contre tous nge gasikara tao hoe fa tsy nampingotra atsika zany satria vaovao proposé ny gasikara ho an'ny vahoaka malagasy anao gaogain'ny olona ihany anao i tena nisy mihitsy an'izany tsy mampaninona anao zany ka zay le moa le safidy ny hitondra ny feo amin'ny vahoaka ianao ve eny amin'ny ny gahoaka ka le olona mpipita raha ery amin'ny persoir dikan'izay tsy maintsy ao anatiny ianao miresaka am'le olona eny amin'ny persoir avanampony gasikara feno soa zay aloha de am'izao fiatomboana zao mafana fofotsy fa rehefa soara fojanary aloha ny asa atao no hiteny eo amin'ny toerako fa tsy za fa hatramin'ny andro olana nasolom-bavim-bahoaka ny asa ataoko ka raha matoa nanomboka de tsy maintsy farana na ary niady zay nataoko ary za mino fa maro re vahoaka androany tsoara fojanary misy olona mijoro mpanohatra misy namana solom-bavim-bahoaka misy mpanao gazety mitovy amintsika amin'ny rahalamy tsy manitany mahita n'ilay pratika vaovao zay hoentin'ny gasikara fa safidy ny ahy io mitsoroko hatramin'ny farany zay le pratika vaovao zay dikidiraniky ny fotoanatsika mouvement gasikara te anova tika ho ianao fa tsy te anova any Madagasikara ve no misy divizany reo nefa misy tsy divizany zay tonga teo sa le anovany Madagasikara fa ny fanaovana politika mafana mampandroso manova Madagasikara tsy ny veta fa ny pratika io décision anankiray fotsiny io miteny ny fikambanana mpandrarà izay mpanafatra PPN concret be zany exemple zany teratany vahiny misy teratany malagasy manapaka reo pekarina ny vidan'ny PPN ny tsisy tenany fa ny fanapaha-kevitra politika izay hoentiny hoe tsy mety aminay io fa zao ny anticipation afahantsika mandamina zay le hoe de politika fanapaha-kevitra politika zany fa inona zavatra nisy zavatra telo na io kopaka isasany na io misy pourcentage na io anatin'le manao an'le asa mpandrarà mihitsy pratika politika olo zany raha tsika tsoajanary tika mila ovainy ajanony koa ty fanompona olo te misy antoko nge teto hoe vo maty ny mpamborona azy de maty koa nge le antoko hoe satria lay olona no tompony leader politique milaza mihitsiny fa tsy manana ny ataontsika hoe culte de relief BDP nangataka an'izany le ripero ratsonary velo nitady an'izany tately andrianarivo tamin'ny fotoanandro ny PSONM ny amiral Dideriratsiraka fa sarotra nahazo an'izany nge de ho sanatry ihany koa ve ohatra zany ny antoko timo io zany zao firaisakiny io ihany koa ny antoko TGV sy ny Irmara de zara nanao hoe mouvement gasikara de niteny tao anaty fanambarana hoe tsy gasikara no ho tompony fa ndao ny vahoaka ijoro mpitarika fotsiny a fa tsy misy afa-tsy tsika miaraka mavita fa vitako izao sy anao leo ny ady la politika ave anao leo an'ny fifandranana vondrikery anakiroa efa orena zay miditra am'izay hery fahatelo zany voalohany sy faharoa satria zay ny teninao masiny tamin'le conférence de presse tam'labe tsisy aloha efa nambarako zany tam'labe fa mipropose a hoe raha ohatra ka leo ady eo amin'ny roa taona tangetsy samy ty tandraza reo mitondra reo samy te ho an'ny firenena anankiray eo amin'ny fitondrana anankiray kosa te hiverina eo amin'ny fitondrana fa raha ty
folo taona fito ambin'ny folo taona tsy mety tapitra kosa de hijanona eo am'izay foana ve ny paysage politika ny heviny kosa ange any ho any tsy za zany mety anapahaizana diaspora dokotera tsy fantatro fa raha mana hevitra ao ianao mouvement gasikara feno soa fa le gasikara zay le hoe le Madagascar de so de mba henona ihany fa tonga eny amin'ny ampombanay ianao mpanohatra tiavatsy ireo mba so de mba misy olona manana hevitra boribory tany vojanary io ary fa nanomboka ny boribory tany fahatelo a dia mino hoe fa mba isy telo fa efatra fa any amin'ny faritra rehetrarehetra landrasany koa kely be dehibe a mouvement izy eny satria anao mera sa tsy anao mery gasikara feny tsy le satria kosa antso na hoe Antananarivo capitale zany spécial zany fa tsy mitovy zany tsy vitan'ny fanapahan-kevitra laliny zany hoe mety zay teny hoe andolotra ny mouvement gasika fitianany rehetrarehetra ny Antananarivo anatina Castine tsika io raha misy olona efa niomako tofoto-kevitra miaraka Madagasikara raha misy ny fanakaikaiky mouvement gasikara ka iveriko hoe tsy vitany misy olanga de nanomboka ataotsika eo zay manaraka article lay filina hitondra satria tena ary zay no aizatsika mpanao gazety latomboka amina ataotsika hoe fandaharana tsika samy mpanao politika kely kasiketitra ho anazy zany fotoanatsika veloma tompoko